Ny fanaovana ny atao androany zany a dia efa zavatra fanaon'ny fondation pour les aires protégées isan-taona izay anaovana siny ny vola zany a izay omen'ny fondation an'ireo mpitantana ny faritra voary zany a izay miara-miasa aminy eto Madagasikara. Ny fitsinjarana azy zany a dia voalohany indrindra aloha avy aiza ny vola zaraina. Ny vola zaraina aloha zany a ny fondation dia manana petrabola izay apetraka any ivelany ka ny zana-bola ihany a no zaraina isan-taona amin'ireo faritra rovana na valan-javaboary. Faritra rovana dia ny atao hoe aire protégée, izany hoe ireo karazany rehetrarehetra misy karazany enina izy. Ny atao hoe valan-javaboary dia ny parc national izany hoe ilay parc izay tantanan'ny MNP. Izay zany no ao anatiny. Isan-taona zany a dia manodidididina ny 2 millions de dollars eo zany a no zarainay amin'ireo aire protégée. Fomba fitsinjarana azy zany a dia ny 900 isan-jato ny vola dia omena ny MNP satria izy no manana ny valan-javaboary be indrindra. Ny 700 isan-jato ny vola dia zaraina amin'ireo mpitantana faritra voaro izay tsy ao anatin'ny MNP Madagascar National Park. Ireo olona ireo zany a mety ireo ONG international lehibe regny takitakinao hoe WCS, botanique missouri, botanical garden, RDGQ, fa misy koa ireo zany a ONG avy eto toerana. Hitantsika teo ohatra hoe ASIC, hitantsika teo zany a ohatra koa hoe ny ankoatran'ny ASIC ONG misy fikambanana malagasy zany ao anatin'ireo. Ny fomba fitsinjarana n'ilay vola indray zany ao anatin'ilay aire protégée dia arakaraky ny habeny, arakaraky ny tsindry misy ao aminy keo, arakaraky ny ihany koa ny priorité na lehilahy ara-pahamehana izay apetrany ka ho anay zany ao amin'ny fondation ny tena vatsianay vola voalohany aloha dia ny karama ny mpiasa sy ny fampandehanan-draharaha satria tsy afaka hiaro ny ny faritra voary mihitsy raha tsy misy an'ireo misy ny olona zany izay azo. Faharoa manarakarak'izay zany a dia miasa fampandrosoana izay ampihenana zany a ny dépression na ny tsindry ao amin'ny aire protégée. Fahatelo manarakarak'izay zany a dia ny resaka fampandrosoana zany a sy ny resaka fanabeazana. Hitanareo tamin'ilay exposé teo fa misy zavatra be da be any fanabeazana satria ny ireo tanora no avy sy afaka hiantoka ny fiarovana ireo valan-javaboary ireo ka raha tsy ampidirina telo zao zany izy a dia mety tsy ho tanteraka zany ny fiarovana izy. Inona no mampiavaka ny famatsim-bola izay omenay? Mampiavaka ny famatsim-bola izay omenay a dia tsy misy fijanonana fa isan-taona dia mahazo famatsim-bola foana ireo olona ireo. Izany hoe tsy ohatran'ireny projet ireny hoe ty misy misy vola omena dia afaka 3 taona, afaka 7 taona, afaka 5 taona dia mijanona. Izay zany zao tao anatin'ny 10 taona ny isianay dia mbola tsy niantona nanao famatsim-bola. Ary izay valan-javaboary miditra ao anatin'ny famatsim-bolanay zany a dia tsy mivoaka ao intsony fa mahazo famatsim-bola foana raha tsy hoe misy fanodikidinam-bola ao anatiny. Amin'izay fotoan'izay ihany zany manajana famatsim-bola. Ny amin'ny lafiny ankapobeny aloha zany araky ny nazavaiko teo hoe ny zavatra ataonay zany a dia mametraka ny karama sy mametraka ny fampandehanan-draharaha. Raha ohatra zany amin'ny resaka hoe tanjona no resahana dia isan-jato foana isan-taona satria ireo olona ireo mandray ny karamany a mandeha ny fampandehanan-draharaha. Kanefany a ankoatran'izay inona ny antony amatsim-bola azy? Ny antony amatsim-bola azy zany a dia mba hitanteraka ilay tena fiarovana marina n'ilay valan-javaboary. Ao anatiny io no mahatonga an'ilay teneniko teo hoe ankoatran'ireo zany zahay arakaraky ny fahafahana tsy amin'ny faritra rovana rehetra izay no manome hoe asa fampandrosoana sy hoe fanabeazana fa amin'izay indrindra zany amin'ireo valan-javaboary amin'ireo faritra rovana izay tsy tantanan'ny MNP. Fa ho an'ny MNP manokana dia marihako fa izay karama sy fampandehanan-draharaha zay no ataonay ary io ara dia tsy zato isan-jato fa fandraisana anjara satria ny antom-pisinay dia fandraisana anjara ao anatin'ny atao hoe famatsim-bola maharitra. Izany hoe tsy miantona ilay famatsim-bola.
tsy ho afaka ho zato isan-jato zany fa hoe farafaratsiny zany manomean'ilay vola izay ahafahan'ilay mpitantana manao ny asany ara-dalàna. Ireo famatsiam-bola hafa zany a dia hoentin'ny mpamatsy vola hafa. Ny tanjonay zany dia tsy hoe amatsy vola zato isan-jato ny valan-javaboary fa ametraka zany a ilay atao hoe bazy ahafahany manao ny asany a manatanteraka ny asany a dia ireo tetikasa hafa zany a fa tsy ny mpamatsy vola hafa zany hoe fifaminona zany izy. Ny azo lazaina zany fa misy vokany izy matoa le valan-javaboary mbola mitsangana eo. Nefany a akoatran'izay a dia misy ireo tsindry natao hoe pression izay azo atao zany a ny miady aminy. Fa eto amintsika dia misy tsindry izay sarotra ny miady aminy satria menantsika zany ny ohatra ireo fidiran'ny olona mitrandraka vato sy mitrandraka volamena ny anatin'ny valan-javaboary, ary tsy vitan'ny olona miditra fotsiny fa misy olona ao ambadika, ao ny mpanao politika, ao ireo vahiny avy any ivelany. Raha mijery miany amin'ny didy zao tsika dia ireo mpanambina n'ireo safira reo, ireny zany a na manana vola be tsy toko tsy firoana na dia tsisy azo atao amin'ireny satria izay le atao hoe phénomène de masse. Rehefa olona be da be ny miditra any a dia tsy vitan'ilay mpitantana intsony zany ny miaro-be izy fa voatery miantso ny fanjakana na miantso ny mpitandro filaminana. Izy nefa tsy vitany hoe antsona fa rehefa antsona izy dia misy vola, izy no alohan'ilay vola. Ao anatina drafitra anankiray a tsy afaka hiteny ianao hoe hiditra atao ty valan-javaboary ty mpaka volamena no tetao ty. Noho izany a tsy any anatin'ilay lamina izay napetraka izy a dia lasa mametraka olana zany a rehefa misotro izay zavatra izay. Fa kosa ireo zavatra rehetrarehetra izay mipetraka ao anatin'ilay drafitra izay napetraka zany a dia azahoana vokany zany satria tsy afaka ny toy ny famatsiana raha ohatra ka tsy tanteraka zany dia tanjona izay napetraka.